dia misaotra an'Andriamanitra indray isika amin'izao fotoana izao fa tonga amin'ny fandaharana farany amin'ity fotoana izay atao eto amin'ity toerana ity izany. Ny tanjona moa dia ny famerenana, fampijoroana, fampianarana, fotom-pampianarana navelan'ny mpanorona Frera Daouda Mivady. Ary ny lohahevitra antsika amin'ity androany ery ity dia ireo zavatra manimba ny fotom-pampianarana sy ny loza ateraka izany ka tsy hidirana ny lanitra izany. Zava-dehibe tokoa ity fotom-pampianarana ity ary tena ny isam-piangonana dia samy manana an'izy ity avokoa ary tsika koa manana ny azy. Raha jerevana dia na tsika no atao hoe tena anisan'ny atao hoe tsara indrindra izany raha ampitahana amin'ny fiangonana maro samihafa izany. Noho izany dia andre izany fampianarana izany sika ny resantsika ao anatin'izany voalohany ireo zavatra manimba ny fotom-pampianarana dia resaka antsika aloha ny amin'ny hoe fotom-pampianarana sy ny mpanorona azy. Faharoa iresaka antsika ny zavatra mety manimba ny fotom-pampianarana, ny fangalana tahaka, ny fanaon'izao tontolo izao. Baiboly sy ny androida, ny jeu de lumière sy ny fandihizana. Dia hiditra indray tsika ireo zavatra tsy nisy tao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy taloha, lasa misy indray ankehitriny. Dia iresaka ny amin'ny andron'ny tompontsika ao anatin'izay. Izay zany no fizarana voalohany. Fizarana faharoa, ny loza teraky ny fialana amin'ny fotom-pampianarana izany ary dia lohahevitra anankiray ihany no ao anatin'izay. Voaozona izay rehetra manova ny zavatra naorina hatrany am-piandohana. Iresaka n'izany ihany koa isika. Fahatelo dia ny antoky ny famonjena mba havoatahiry ny olona hatramin'ny farany hijoroana amin'ny fotom-pampianarana. Dia ao anatin'izay teny izay dia iresaka momba ny famakiana Baiboly isika, iresaka momba ny tenin'Andriamanitra isika ary iresaka momba ny vavaka isika. Ary ny teny farany dia teny famaranana, teny fampaherezana ho antsika. Io zany no lohahevitra satria fampianarana seminera ity dia izay ny antony amborako aminao ireo lohahevitra hotoriana ireo izany. Zava-dehibe tokoa izany ary ho arahantsika ireo zavatra manimba ny fotom-pampianarana. Araka ny teniko dia ilaza momba ny atao hoe fotom-pampianarana aloha isika. Ahoana moa ny fotom-pampianarana? Fotom-pampianarana dia izay orenan'ity fiangonantsika Jesosy mamonjy ity dia avy tamin'i Jesosy sy ny apôstôly. Ireo fotom-pampianarana io dia tsy azo ovana ary tsy azo soloina ihany koa. Ary ny fotom-pampianarana dia tsy azo ampifanarahana ny toetrandro fa mipetraka eo ao amin'ny mahafotom-pampianarana azy dia araka ny teny baiko hoe dogmatisme chrétienne izany. Ireo dogma moa dia ireo zavatra izay tsy azo ovana, tsy azo soloina fa mijanona ho marina mandrakariva amin'ny fotoana rehetra. Ny fotom-pampianarana dia mijanona ho marina mandrakariva amin'ny fotoana rehetra. Tsy hoe miankina amin'ny fandrosoana akory ny fotom-pampianarana fa mijanona foana ho fotom-pampianarana izy na inona toetrandro, na inona fivoarana ety ambany masoandro dia mijanona ihany ho fotom-pampianarana izy. Ny modernisation dia fiainana na ihany koa ny fandrosoana dia fiainana eto ambony tany. Fa ny fotom-pampianarana na ny tenin'Andriamanitra kosa dia zava-panahy.
Izany hoe raha mijery ianao dia zavatra roa samihafa izany. Fa nefa azo iainana izany fa ny ara-panahy no mibaiko ny ara-nofo. Ny zava-panahy no lehibe no ny ara-nofo. Noho izany io fotom-pampianarana antsika io dia fotom-pampianarana mijanona ho fotom-pampianarana na inona toetra na inona zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao. Satria voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ity zao tontolo zao ity dia eo ambany fifehezany alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana. Io fiandohana sy fiafarana io dia samy eo anatrehan'Andriamanitra avokoa io, ary amin'ny fotoanany rehetra dia voafehin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fotom-pampianarana ihany ny zava-misy rehetra iainana. Koa raha tamin'ny andron'ny apôstôly izany no mitranga nampianarin'i Jesosy dia mbola azontsika iainana amin'izao. Eny fa na dia mbola isy 100 taona aorianan'izao aza dia mbola azontsika iainana foana ilay fotom-pampianarana avelan'ny apôstôly izany. Halleloja! Izany dia entiko anamboarana ny toe-tsain'ny olona izay mipetraka hoe andro ny fivoarana izao. Ny fivoarana ara-nofo tompoko, fivoarana ara-nofo. Fa ny tenin'Andriamanitra tsy miova, Jesosy tsy miova. Noho izany tokony hitandremantsika tsara mba tsy hampifangaro faharoantsika ny fivoarana. Raha mijery fivoarana ianao, za mba efa nahita graphofone, za koa efa nahita électro, za koa efa nahita kasety, ary tateoriana dia lasa CD, dia tateoriana dia lasa flash io mandeha, dia tsy fantako koa izay mbola toy ny USB. Fa izao hoe le tenin'Andriamanitra le nanomboka tany amin'ny apôstôly dia mbola mijanona foana, dia mbola mitohy foana, ary dia mbola mipetraka amin'ny plasiny tsara. Amen. Azonao ve izany zavatra izany? Hiteny zavatra maro samihafa aminao ka tiako ampidirina izany atao hoe fotom-pampianarana izany. Ny zavatra ara-nofo matetika no manimba ny zava-panahy. Jerevy tsara. Nianatra nataon'ny Paoly apôstôly tao Galatia, nanomboka ara-panahy ianareo izy dia lasa ara-nofo. Nanomboka tamin'ny fanahy ianareo, iza ny namosavy ianareo. Nahoana ianareo nanomboka tamin'ny fanahy no mamarana ara-nofo ankehitriny. Ny zavatra ara-nofo tafiditra tao, ary ny zavatra ara-nofo iny nanimba zavatra tao amin'ny fiangonana, ka niverin-dalana ny fiangonana ary nandeha tamin'ny lalana ara-nofo. Lasa nitarona lalàna indray izy, lasa nitarona ny zavatra aza mandray aza mihinana izan'indray. Nefa ny finoana nitoriana no nidira ny fanahy masina sy ny asan'Andriamanitra lehibe ho sisy Paoly apôstôly tao anatin'izany. Noho ny fotom-pampianarana marina no nampijoro ny fiangonana sy nampandeha azy tamin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ka eo anatrehan'izay zavatra izay dia meteza ianao iainy, fa mety hisy fanitsiana be dia be atao aminao araka ny teny teo hoe zay efa mety nialanao nefa na fahazaran-dratsy nahazo anao. Fa lazaiko aminao tsara fa na dia Paoly apôstôly aza dia tsy mahazo manova ny fotom-pampianarana izay naoriny. Na Paoly apôstôly aza dia niteny ao amin'ny bokin'ny Galatiana manao hoe na izahay na anjely na olona hafa ho sisy mitory ny fampianarana afa-tsy izay nitoriana taminareo tany am-boalohany, aoka izy voazona. Na izaho ho sisy Paoly apôstôly no mampianatra indray ateoriana, za nampianatra taminareo fa masin'Andriamanitra, marin'Andriamanitra ateoriana mampianatra mandihy, aoka ho voazona. Izany hoe ny fotom-pampianarana dia tsy miova, izay mahataoko masy. Ny fotom-pampianarana dia mijoro ao amin'ny fahamarinana. Amen. Azonao ve iza miteny izany? Paoly apôstôly nananatra an'izany, na rahalahy Daoda koa ary tsy mahazo manova. Mety tsy fandrenao izany teny izany. Na rahalahy Daoda koa tsy mahazo manova. Izay napetraka Andriamanitra taminy tany am-piandohana. Raha nanokatra n'izao fiangonana Jesosy mamonjy izao, izay no nahatonga anahy somary hamaky an'ity kely aminao. Efa nomaniko tany an-trano ty fa nisy ny zara ihany moa teo. Izao ny teny hitako ato anatin'ity ato. Maniraka anareo aho hanomboka fiangonana marina sy masina araka ny drafitro sy ny fampianarako. Tsy mpanara-pomba na mifanaraka amin'izay fanaon'ny olona ankehitriny, fa araka ny teniko masina, ary hanampy anareo aho ka omby anareo andrakotra ny nosy amin'ny fiangonana izay
araka ny teny ko. Alleloia. Raha latahotako tsy mahazo manova. Tadidrio tsara zay. Donc izy ary tsika no anove. Zay nametrahan'Andriamanitra ny zavatra tao anatiny ka nahatonga azy navita izao asa lehibe izao zay hitatsika tamin'izany 390 ny fiangonana talohan'ny alany teto Madagasikara. Lasa 500 mahery izy niverina teto Madagasikara. Navita zavatra be izy satria Andriamanitra nova azy. Nahoana no izaho sy anao zay tetỳ afara ve no novany izany? Tsia! Amen! Tsia! Tsy mahazo manova zaho, tsy mahazo manova ianao. Fa mijanona ilay fotom-pampianarana naorina. Tsy maintsy mijanona amin'izay. Amen, ataovy amen izany. Ianao ne tonga eto ianao hanaraka an'ilay izy. Amen. Tsika tsy mahazo manova. Ka dia rao tsara ny tenin'Andriamanitra. Fa misy zavatra maromaro miova ho resahako. Tsarovy tsara. Zahay raha nianatra tao Akorondrano. Dia izao no lazainy raha Latahoda taminay. Allez gagner des âmes aussi avec livre vert. Zay ny hafatra nomenanay. Mandana ozy izy. Masahofanay ny olona miaraka amin'ny boky maitso. Niraisinay izany. Ary zay nampirehitra ny fonay. Nampafana ny fonay. Nanao an'izao zavatra izao. Satria niraisinay fa marina izany. Araka io teny io. Araka io. Ndao vakitsika kely ny tenin'Andriamanitra. Galatiana tsy dia izy tenin'Andriamanitra firy eto akory. Galatiana toko voalohany 9:7. Jerevy tsara le teny. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notorinay taminareo. Aoka izy ho voahozona. Aoka ho voahozona izy. Araka ny voalazanay fa ino no lazainay indray ankehitriny. Raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka izy voahozona. Raha vao manova zavatra na izahay compris tafiditra ao anatin'ny Paoly apôstôly. Jerevy tsara. Na izahay na izaho izany izy izy. Ka mbola mamorona zavatra hafa indray. Ateo ry aoka ho voahozona izany olo izany. Tsy tokony ho vaina, tsy tokony ho amboarina izany. Ary izay nahatonga anazy ny teny. Tesalonianina voalohany Tesalonianina faharoa toko 2:5. Koa tomoera tsara rahalahy, azony ny fampianarana natolotra zay nampianarina anareo na tamin'ny teny na tamin'ny epistilinay. Alleluia. Tazomy. Mila mitazona isika. Mila mamikotra isika. Zay le teny hasomy le fampianarana nomena. Zay nomena taminareo. Dia aoka ho voahozona izy. Zay zany ny fotom-pampianarana izay ijoroantsika, izay mampiavaka atsika, izay tsy hitovizantsika amin'ny hafa, araka ity teny izay nataony ity tamin'ity boky manga ity. Izany ankoatra ny teny hafa rehetra izay mety hitatsika ijoroany zareo vavolombelona izany. Koa na dia velona teto azy izy mbola velona teto dia tsy maintsy nitazona n'izany ihany izy, fa tsy mahazo manova na dia ny tenany azy. Zay zany ny amin'ny fotom-pampianarana. Zay ny mahatonga izao hetsika lehibe izao satria ohatra misy zavatra tafiditra. Manimba n'ilay fotom-pampianarana. Manimba n'ilay Jesosy mamonjy. Manomboka tady azo vahana ato amin'ity fiangonana ity. Ato amin'ity Jesosy mamonjy ity. Zay mampasaro-piaro, zay manana eta mavesatra amin'izany. Na mety handalo fanomezan-tsiny, mety handalo fanakianana, tsy mampaninona izany. Fa ny fampijoroana anisan'ny zava-dehibe. Amen.
Alleloia. Ny baiboly sy ny androida zavatra tafiditra tato amin'ny fiangonantsika izany. Ny baiboly masina, tenin'Andriamanitra rano fotsiny. Ty baiboly ity tenin'Andriamanitra rano fotsiny. Dia ny ao ambadika nananty dia misy amin'ny fisandohan-teny. Nananty mantsy mbola le Jesosy mamonjy. Tony mantsy ny any tahiriziko, mbola manana anankiray koa aho ho ampiasaiko rehefa simby ty. Za tsy miova amin'ity mihitsy aho, mandra-pahafatiko. Amen. Ny fanamadinay tamin'ny 1985, fanamasinanay tamin'ny mariazy dia mbola aminao ao hatramin'izao miandry ny fahasimban'ity izy dia miditra indray izy. Amen. Alleluia. Zay tiana ambara amintsika ny baiboly masina, marina, tenin'Andriamanitra rano fotsiny, tsy ahitanao zavatra hafa ao afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Mino zany ve nareo aloha fa ny androida na ny telefona tetika adiny devoly no nampidirana an'io ka nasiana tenin'Andriamanitra. Dia taitranao fa ahoana zany? Tetika adiny devoly no nampidirina ao anatin'ny telefona ny baiboly mba hamandriana ny kristianina. Tetika adiny devoly zany amin'izao andro izao, satria mampifangaro ny zava-betaveta sy ny zava-masina. Mino tsika fa masina ny baiboly ary toa tsisy manao aleloia. Fa ahoana ozy izy ny androida na ny telefona? Inona sy aby ny zavatra hitanao anatiny? Za tena gaga mihitsy izy ary manao any miadimia an'ireny zavatra reny. Izy ary miadimia nefa za mijery lohateny ohatra hoe zanaka Jesosy mamonjy, ohatra hoe tanora Jesosy mamonjy. Avy aiza ary nidiran'ireny zavatra maro samihafa ireny? Ianao ve mba mahita an'ireny? Za indray andro rehefa nampijoro nampita ny fampianarana momba ny lehilahin'Andriamanitra mijoro amin'ny fahamarinana amin'ny baiboly, dia nampiditra an'ireny teo amin'ny 2 taona lasaka teo. Nampidiriko tao anatin'ny telefona justice de Dieu. Nendetiko nampidirana an'izany tao. Fa rehefa tonga tao nahita zavatra be dia be. Zay fandrika amandriana ny kristianina ary nisy nanome tsiny tamin'izay fotoan'izay manao hoe mahagaga ozy izy, hatramina pasteur ozy izy, amin'ny 10 alina miraika amin'ny 10 alina mbola miconnecta ihany, variana ao anatin'ny Facebook. Nisy nanome tsiny tsy nanakina izany tamin'izay hitao. Inona daholo ny hitanao ao? Tsoroko aminao tsara fa ao anatin'ny android anao misy film masina zany sa vetaveta ary toa tsisy miteny. Masina ve zany sa vetaveta ao anatin'io nahita maso afa tsy nijery sary eo am-piandohana vehivavy vetavetana biby. Iza ny mampiditra an'io ao? Iza ny mampiditra an'io ao? Nefa le titre zanaka Jesosy mamonjy. Mampieritreritra anie zany. Zany hoe mifangaroaro ny zava-masina ny zava-betaveta. Mifangaroaro. Za milaza aminao aza mampiasa afa tsy ty rery ihany. Amena. Za koa miteny amin'ity androany ity, miteny amin'ny anaran'i Jesosy aho, pasteur Jesosy mamonjy tokony tsy ampiasa tablette zany raha itoroteny. Amena. Amena. Raha misy pasteur mitoroteny aminao ankoatran'ity, teneno izy fa tsy mety zany. Tsy azo mpangaro amin'ny zava-masina, zava-betaveta re tompoko. Manimba ny fotom-pampianarantsika zany. Ianao mijery zavatra maro samihafa. Resen'ny tompolahatra aho, ajanony ty zavatra ty, mbola teo ihany satria za te apielen'le izy. Taorianan'izay, inona ny zava-misy, very le izy. Nasorony tompo teo amiko le telefona, na dia somary lafolafo ary amin'ny vidiny, fa izao hoe tsy hividy intsony aho satria zavatra efa nagnanaran'ny tompo aho. Amena.
raha lasana bavy zava-manimba asa pidirinao re tsy manam-bola ianao mivitana baiboly ianao vidiana baiboly ianao fa zava-ngaroanao amin'ny zava-petaveta ny zava-masina re tompoko asa fangaro fa tsy mety ary raha pasteur anao mitory mampiasa tablety mampiasa telefony teneno raha tianao pasteur ny tory-teninao atsan'olo io amena amena okey rehetra ny fotsika tiatsika vela fotom-pampianarana tsy nisy zany raha tiatsika ny fotom-pampianaratsika tsy maintsy entitra tsika fa tsy azo ampangaroaro zany ny zava-masina sy ny zava-betaveta film aveny ao tsy haiko nahita mialatsiny aho efa maty le olona paso tsy taneniko hoe pasona inona izy fa nijery izy ho asako nahita niaraka taminy satria inona ary zany zava-tserevanao ro zany tamin'ny 2003 sa 2004 tany mifaritra atsy moa tamin'izany mbola tsy nisy telefona niny faritra iny fa mbola madacom atao fort dauphin izy dia tsy nisy donc tsy nisy tao amin'ny faritra nisy anay inona ny zavatra nitranga tao jakisanina miady amin'ny omby no jerenao masoko nahita n'izany nany any ekeny sainareo ve zany afangaro amin'ny baiboly zany zavatra zany ekeny eritreritra anareo ve zany raha izaho manokana tsy manaiky ary tiako ampianarina izany fa tsy mety atao amin'ny fiangonatsika zany aoko vonona tsara tsika amena tsy mety zany fa aleo rehefa tenin'Andriamanitra aleo mijanona ho tenin'Andriamanitra madio zay no izy mino aho fa mandeha miserasera rehetra zao zavatra zao reniny olona no izany atao tonga de lalàna mipetraka manomboka androany amena zany dia apita amintsika pino raha vao misy pasteur nareo manao an'izany teneno izy alleloia manaraka an'izany jeu de lumière zany jeu de lumière zany re tompoko tany amin'izao tontolo zao no misy an'izany tsy mba nahita an'izany tao amin'ny fiangonana hatra zay miposahany ny voamasoko tsy mba nisy tato amin'ny fiangonana zany jeu de lumière zany fa resaka any amin'ny boîte de nuit reo mpamonjy boîte de nuit no nahita an'izany tany amin'ny fandihizana no nisy an'izany mampalahelo amin'izao andro zao jeu de lumière no ao am-piangonana miovaova ny couleur reny mitarika filana miovaova ny endrika an'le olona mitarika filana zany no rasa miditra ao amin'ny fiangonana ahoana moa ny fiangonana no tsy totongana ahoana moa ny fiangonana tsisy fiverenan-dalana zavatra tsy fanao no atao zavatra tsy nisy no ampisina vokana samy seho eo daholy anao fietsika toy izany koa no mandia misy tena mandia amin'ny fankalazana amin'ny fahaterahan'ny mpamonjy mandia tsy mety zany no mpivavako amena teneno pasteur anareo tsy mahazo mandia hoe amena mety ve zany sa tsy mety aloha saotran' Jesosy fa miteninareo fa mety le izy ho amafizitsika tsara mantsy le izy asoatsika fa tsy mety izany zavatra izany sy tokony ho tohizana zany any amin'ny mariazy manao efa nasaiko tany sabotsina mehana ity any amin'ny mariazy mbola misy mandia zanaka pasteur aza ny sasany manao afindrafondrao tsy haiko moa izy reny za tsy mahay mandia foana amin'ny fiangonatsika koa zany amena raha vaonao fankalazana amin'ny fahaterahan'ny mpamonjy dia teneno pasteur hoe sao dia misy mandia zay namonjy mariazy namonjy fanasana dia efa niteny meloa zay hoe sao dia misy mandia
so dia misy mandiha fa tsy mety amintsika ny mandiha. Tandremo tsara, tsy mety zany, tsy zany ny fiainam-pahamasinana na ampianarin'ny ray aman-dreny. Andriamanitra ny teny tao anatin'ity hoe araka ny teniko, araka ny fampianarako. Donc zany ny baiboly mihitsy no aloha iteny, ny baiboly mihitsy no aloha anao zavatra, fa tsy asiana zavatra hafahafa mihitsy eo anatin'izany. Zavatra manimba eo amin'ny fiangonantsika zany, manimba olona maro zany, mampirehitra zavatra maro zany. Ndray andro dia ny fitanin'ny olona ary tena nampalahelo nampitomany anazy ny zavatra zay. Voaniditra tao amin'ilay fiangonana noeloko mihitsy io dia nasiany zareo an'ilay ampoule be jeu de lumière be, atao ineo io. Zareo manko tsy niteny tamiko, io nanana fotsiny io, le fotsifotsiny fotsy pasteur no alefantsika fa tsy atao. Rehefa avy eo nivadika, nalefany zareo amin'izay le izy, nalefany. Ajanono ora lahy, naveriko iny teko, ajanono zay mbola ataony ihany. Nefa rany inona ny zava-tranga, rehefa nandamina fitaovana amin'izay hody amin'ny hariva, nandamindamina teo izy, nyataraboka teo izy, saiko maty, saiko torana teo. Tandremo tsara, tonga dia nyataraboka teo izy, tsy fantako hoe ina za tany an-tokotany, tena tsy saiko mitsofotsofona mihitsy izy vao tafavoaka. Tandremo tsara, nalay ny zavatra nomaniko, namboariko, nataoko sy mba hatsara anazy, ampitira ny zavatra tsy manjary. Za tsy nifanaiky tamin'izany, za tsy nampanao azy an'izany. Tonga dia niteny aho fa maizan'Andriamanitra azy ary niteny asahaza azy, satria olona sarotra tenenina. Le teny tamin'ny maraina hoe aoka mba ho tsotra fo ihany, mba ho mora tenenina. Amen. Fa tsy mety zany. Za mba tompona andraikitra ao anatin'le izy dia anao ny baiko ny zavatra misy. Za mba miaro ny olona ao amin'le izy, ianao indray no mampiditra amin'le izy. Tsy mety zany. Ao amin'izao ny zava-misy manimba ny fotom-pampianarana ihany koa, ary manimba ny olona ny tsy fampiany fiovam-po. Ny tsiraray avy dia tokony hahalala ny tenany hoe niova-fo fa izy satsia tokony ho fantatrao zany. Zay nahatonga an'i Paoly laza dinio ny tenanareo, zahatoetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo fa afa Kristy ao anatinareo, raha tsy olona ny lavina ianareo. Ny fanahy masina dia manao rappel, zay nampianatra fa misy ny ressort de rappel. Ny ressort de rappel io raha vao piserina ohatran'izao dia miverina original, piserina ohatran'izao dia miverina original. Ny fanahy masina izany dia mampahatsiaro anao hiverina amin'ny original. Amen. Noho izany ny tsy fahampiany fiovam-po eo amin'ny olona, ny tsy fahalalan'ny olona amin'ny tenany fa tena niova-fo izy, dia hitarika fahasombana ary hanimba zavatra be dia be. Ary io foana izay le teneniko tany am-piandohana hoe niara-no foana ny manimba ny ara-panahy, ka milaza hoe moderna, miaina amin'ny fiainana moderna. Misy ny zavatra azo iainana, fa ny zavatra mitondra fahasombana kosa re mba fantaro hoe sao dia anao an'ity rahalahy anankiray ity moderna hony, rehefa anao karoanay tsy mety ho ny karoa fa moderna. Ahoana koa ary zany ianao zany hoa, nga tsy fantatrao fa ao akoron-drano misy karô, ianao nga mbola tsy niditra tao akoron-drano. Izy mpiditra ao akoron-drano fa tsy haiko nananjavina mihitsy ny maso, sa te hanohitra fotsiny izao izy. Hafy zany raha lasina pa, hafy zany, fa tsy niresaka ara-panahy izay hitondra ho any amin'ny ota sy ny fahadalàna, tsy resaka ara-panahy izay hitondra ho any amin'ny fahavetavetana sy ny tsy fahamarinana. Any kajikajy tsy maintsy jerevantsika mba hitoerantsika amin'ilay fotom-pampianarana, mba tsy andehanantsika amin'ny zavatra diso na zavatra mandeha any amin'ny tsisy.
zay zavatra zay zavatra samihafa noho izany a ny tsy fiovapo ny tsy fahalalanao ny tenanao fa ny ovafo indrindraindrindra melohany atao batisatra izany fototra raha mbola misy ota amin'ny fiainanao na mandainga amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao tsy milaza ny marina satria ny fahotana ny batisa dia fandevenana ota ny zavatra maty ihany no azo alevina fa ny zavatra velona tsy azo alevina dia hipohitra io tsy fiovapo io na ho ela na ho aingana na ho ela na ho aingana dia hipohitra io ary dia tonga fahasimbana ary tsy anao rery no simba fa ny manodidina anao indrindraindrindra ianao raha manana andraikitra raha manana andraikitra ianao na CA ianao na CP na mpampiasteur ianao na mpampianatra sakolalady ianao na inona andraikitra anao ka tsy niovafo tanteraka ianao dia animba zavatra be deaibe zany ary ampianatra zavatra diso olona ianao ampianatra zavatra tsy mety amin'ny olona ianao tsy alala mihitsy ianao fa tena niova eo amin'ny fiainanao baiboly tenin'Andriamanitra toriana fa nilo ny tongotra sy fanazavana ny lalana tokony halalanao ny marina momba ny tenanao fa taritsara ny tenanao ny ovafo ka tokony hibebaka ianao raha tokony hibebaka tokony hiala amin'ny faharatsiana ianao ary tokony hitolona mbavaka ao anatrehan'Andriamanitra ianao satria zay toeran'ny fanahin'ny tompo misy fahafahana izany mba hitondra fahafahana ho anao ka hiala amin'ny fatorana mankejanao io fa na tompona andraikitra manana andraikitra ianao rehefa ratsy anao zay ny mahatonga olona manana andraikitra ato amintsika izany olona teneniko anao mijery ny jakisanina zany olona manana andraikitra ambony ato amintsika no mijery an'izany ka ny fiovapo tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ndaotsika mba hanao irakeliky ny amin'ny fiovapo io alleloia andiny ny voalohany sy faharoa ihany 7:5 fiovapo mihitsy ny lohateny alohantsika hanao ny hira io kely andiny ny voalohany sy faharoa ihany no ataontsika ilaina mantsy tena ny ovafo ianareo zay mbola tsy vita batisa tena mandinia tsara ianareo melohany anaovana batisa fony ananao batisa tany amin'ny fiangonana nisy ahy tsy maintsy mifadianina matetitetika 3 andro ny olona rakiray vo azo atao batisa matetika ary mifadianina hatramin'ny 10 andro atao zay vo natao batisa tamin'izany fotoana izany tsy navelako niditra tamin'ny batisa izany raha tsy mahavita n'izany zavatra izany satria zava-dehibe le fiovana baiboly miteny raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao izy tokony olona vaovao ny laina tsy namaro ny olona fa le fiovana eo anatrehan'Andriamanitra ny zany ny fiovana re tompo na vita batisa ianao na inona ianao na inona takio ny atonga ny tompo anaovanao tanteraka ary fataro ny lesiko aminao fa manimba zavatra ny fisinao raha misy ota eo amin'ny fiainanao sady modely ratsy ianao tsy ho afaka aminao koa ny tovo maso nataon'ny olona ary amin'ny lalakandrehanao rehetra any dia anaraka anao ny tsy fahamalina nataonao ary manapotika fiainan'ny olona sy manapotika ny tenanao ianao ary zay lasa fiasana ratsy eo am-pilatanan'ny satana ianao fa mba sy fitaovana tsara eo am-pilatanan'Andriamanitra ny zany manimba ny fotom-pampianarana ny fampidirana zavatra maro samihafa eto amin'izao fiangonantsika izao no zaraina roa matsy ity fandarana ity dia misy ajanona ko ny sasany misy ajanona fa samy teny aminao fa manimba zavatra be dehibe ny fidirany meny na pasteur na iza ka sy tena nivafotsana manimba zavatra zany alefantsika 7:5 dia no tsara le hira